Alléluia. 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 Voninahitra n'Andriamanitra eny ihany. Alléluia. Fivavaka isika hisotra Jesosy. Ary mivavaka ho amin'ny teny. Jesosy tompo malala ho misaotra anao zay Jesosy. Fa mbola namindranao fo Jesosy teo mbola afaka nibebaka tompo. Ianao dia Andriamanitra lehibe indrindra, Andriamanitra mpanafika, Andriamanitra mampahery Jesosy. Misaotra tompo. Sao zay Jesosy dia tonga amin'ny fotoana ahina hitenao Jesosy malala ho. Ka oka ianao tompo hiteny amin'ny alalako. Fa izaho dia fitaovana fotsiny ihany. Fanahy masino. Oka ianao andray ny kontrola ny tenako manontolo. Oka koa ianao andray ny kontrola ny olona tsirairay avy eto Jesosy eo, na ny olona eran-tany Jesosy. Oka hisandratra ianao Jesosy tompo, ny amin'ny fahalebiazanao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fanavotanao ay Jesosy eo zay tianao hitsompavolombelona an'io tompo malala ho. Ka oka ianao no hiasa, hikasika ireo zay mbola voafatotra Jesosy malala ho. Oka ianao ampisokatra ny masom-panahany tsirairay avy Jesosy io, zay mbola nivelan'ny vala Jesosy io, ka ny voninahitra dia ho anao reny ihany. Misaotra Jesosy tompo. Alléluia. Amen. Afaka mipetraka tsika. Dia mbola faly miarabana tsirairay avy na Jesosy tompo ao anio sabata fahasivy ny volana novambra 2024. Dia miarabanareo eran-tany koa ao amin'ny anaran'i Jesosy tompo anio. Anio zany raha nangataka tamin'ny fanahy masina hoe inona no teny tiako ambara. Tamin'ny helo moa zany izy naika hoe voambara fa niova ny programme ny amin'ny délivrance. Dia anio zany ny hoentiko zany ilay teny efa naika hoentiko tamin'ny sabotsy lasa zany dia anio zany no sitrapon'ny fanahy masina dia ny amin'inana fahatompo. Izany fijoravam-bolombelona anatin'ny YouTube ilay izy fa tiany tompo zany atao efa natrehanareo sy koa mbola hoenjero indray amin'ny YouTube zany dia ny tena hoe nahatsapako zany nialako tamin'ny ratsy rehetra zany nampahiratany masom-panahy zay zavatra zay. Ny tsompotompo tanteraka zany amin'izao hoe hoavy Jesosy izao. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Ny zavatra niseho zany tamin'ny fiainako be dia be moa zany hatramin'ny fahazazana. Fa hatramin'ny fahazazanako dia ohatran'ny efa hafahafa izany. Zay zany izy io ohatran'ny efa hafa. Ao an-trano dia tsy mitovy amin'ny fahita-po. Fa ohatran'ny hoe mizavatra hafa zany, ohatran'ny hoe mahita tsy hoe ohatrany, mahita fahitana, ohatran'ny hoe tsy be be telo loatra. Dia izay zany izay toetrako izay zany ny tompo efa te ampakarana zavatra maro. Nefa ny anatin'ilay atmosfera ao an-tokantrano ray aman-dreny dia ohatran'ny hoe tsy hita zany izay zavatra izay. Hoe ampiasain'ny tompo ka izany. Dia indraindray mety hoen'ny mamako nampitapo amiko vidéo satria zareo koa mantsy miaino vidéo fa ianao zany dia fijoroana ho an'i Jesosy tsy maninona mihitsy zany na hoen'ny zareo ny mamako mpitapo amiko rehetra mamafantatra daholo zareo indraindray dia lazain'olona ohatran'ny hoe adaladala mihitsy angambany. Satria hafa loatra mivavaka na dia hoe tsy mivavaka dia ohatran'ny hoe hafahafa ao an-trano dia tsy dia mitovy loatra amin'ny ankizy zany. Satria manofy amin'ny alina dia efa nanomboka teo amin'ny roa ambin'ny folo taona teo eo dia mahita fahitana any am-piangonana zany. Mahita hoe biby ngeza be eo akaiko ohatra. Dia mikikika ako zany efa ilay devoly zany efa hoe hitako amin'ilay ara-panahy. Amin'ilay ara-panahy tokony hitantsika satria tsika zany manana ilay fanahintsika ao anatintsika tokony hiratra io masom-panahy io tokony hiratra io. Izay tsika ao Jesosy. Fa ny olona zany tsy mino hoe matotoina ohatran'ny nefa ny devoly misy tena hoe hita. Efa mpahiratin'i Jesosy tsika hoe io anie ny fahavalo. Fa tsika zany ilay tsy mino amin'ny maha-fontsika. Dia teo moa zany tantara zany teo aloha hoe mama nahita an'izao dia tsy mino zany ry zareo. Tsy mino zany ry zareo. Dia nandeha ny andro, nandeha ny volana, nandeha ny taona dia ilay lehibe dia natao batisa tamin'ny rano tany am-piangonana. Fiangonana nisy any teo aloha zany dia nefa ny vita batisa dia ny fiainako ihany ny fiainako. Satria tsy mahafantatra fahamasinana sy fahamarinana. Dia mbola manao pataloha, mbola manao volo, tena hoe mbola fiainana zany hoe vita batisa fa tsy mahafantatra hoe natao batisa tena hoe maty.
amin'ny ara-panamity zany ilay hoe olona teo aloha dia tena hoe miara-maty amin'i Jesosy mihitsy. Dia mbola ohatra hoe misabaka zany. Manompo an'Andriamanitra fa latsinainy dia miaraka amin'ny namana ihany dia mbola mitohy ihany zany ny fiainana fa tsisy fiovana. Aizany ho any amin'ny elo kaiza tamin'izany fa tsy nafantatra. Tena tsy nafantatra. Zay tonga ny tompo nalekeny no nataza ny batisa dia nekeny tompo naverina. Dia naverina daholo mba tsy nahitato amin'ny toby raha vita batisa zany ny sasany tato amin'ny toby dia naverina zany batisa tamin'ny rahabe tena hoe sy misy voninahitry ny tompo zany. Dia nadina ny fotoana zany tamin'izany fotoana zany dia tonga ny fotoana efa misy le eo ampovoany zany amin'ny ambarako eto ny amin'ny za mahita fahitana am-piangonana dia za koa mahita fahitana koa zany eto ny tompo any an-danitra misy dia tonga an-danitra zany fanahy zany no tonga fanahy tonga any an-danitra mahita anjely zany ohatr'izay dia tsy mitantara firy zao zany amin'ny fianakaviako satria tsy mihitsina ny olona. Dia tonga ny fotoana nialako teto Madagasikara dia tany Epita zany dia tany zany tena hoe miaina tamin'ny fiaina zao tontolo zao mihitsy zany satria any Epita dia tena hoe tsy mahita ny tompo anao any raha tsy mitady anao manokana satria any tena hoe nirehaka zao tontolo zao tena hoe eo aminao eo atolotra anao atolotra satananao zany rehetra zay tianao omeny satananao avokoa zay tianao. Zay ny any Epita-dranomasina zay ny any. Raha tsy anao misy no mitady an Jesosy hoe tia Jesosy hitady anao tsy ahita tompo anao. Misy fiangonana gasy any fa anaty fahazarana ihany koa zany betsaka dia zany miseho dia nanompo tompo tany fa tsy tao amin'ny tompo zany. Tonga zany ny fotoana tena hoe nahatsapako indray andro zany tao amin'ny fiangonana izay mivavaha na dia hoe efa ny manao mpiandry ary dia indray andro nitoro-teny le pasteur izy no pasian'ny tompo zany nahatsapako zany hoe aizany lalana ho any amin'ny hafiberana ny andehanako. Indray andro izy nitoro-teny dia le toro-teny nambarany ohatran'ny hoe za reny nijereny ao am-piangonana ohatran'ny hoe jereny ny teny izy mba ny fanompo-tsampy dia izy mijery ohatran'ny hoe za reny foana nijereny aizany nitomboka no miteny amiko hoe mivery ianao any amin'ny hafiberana ka tsy miova ianao. Dia tamin'iny fotoana iny nanompo tena hoe Jesosy anompo anao Jesosy fa dia nahatsapako hoe tsy mety zany fiainako teo aloha. Dia teo zany nandray décision hoe hiala amin'ny ratsy rehetra satria tena hiditra zany maso-panahy. Zavatra niseho dia nampafantatra ny tompo hoe tsy tsara manao pataloha. Jusqu'izao nameny mihitsy verset hitantsika verset ao amin'ny boky Deutéronomie iny verset iny momba ny amin'ny pataloha. Dia teo zany zavatra niseho teny nanao voady tamin'i Jesosy. Mila mitandrina isika. Alohan'ny ambarako dia atao vakitsika zany momba ny amin'ny teny momba ny amin'ny voady misy verset anankiray amin'ny mpitoro-teny. Ao amin'ny boky mpitoro-teny mpitoro-teny manambara momba ny amin'ny voady. Mpitoro-teny toko fahadimy azafady kely io asiako kalitra io ezaka mangalasisy ny anankiray kelikely manify kelikely mpitoro-teny toko fahadimy dia raisitsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Aleo hatramin'ny fahadimy mihitsy no raisitsika. Mpitoro-teny toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy vakitsika na Jesosy tompo. Vakiko ny teny dia hitantsika rehetra na Jesosy tompo. Mpitoro-teny toko fahadimy. Mpitoro-teny toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Hitany andro ao aorianan'ny ohabolana. Mpitoro-teny toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no vakintsika. Aleo hatramin'ny fahaenina misy satria misy tika fahitantsika dia vakintsika mana Jesosy tompo vakintsika ny teny. Aza aingam-bava ary aoka tsy halaky hanonona teny
eo anatrin'Andriamanitra ny fonao. Fa Andriamanitra dia any an-danitra, ary ianao dia ety an-tany. Koa aoka ho vitsy ny teninao, fa ny habe ny fisasarana no mahatonga ny nofinofy, ary ny habe ny teny no sehoany rediredin-adala. Raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitso lava, fa tsy ankasitrany ny adala, koa efao ny voadinao. Aleo tsy mivoady toy izay mivoady nefa tsy mahefa. Aza velan-tonga eloka amin'ny tenanao ny vavanao, ary aza miteny eo imasony anjelin'Andriamanitra hoe niteny tsinay aho. Nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra, ka hanimba ny asany tananao. Fa amin'ny habe ny nofinofy dia misy zava-poana, ary toy izany koa ny habe ny teny koa matahora an'Andriamanitra. Amen. Zay le izy. Manambara mihitsy zany eo amin'ny andininy fahaefatra fa hoe raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitso lava, fa tsy ankasitrany ny adala, koa efao ny voadinao. Andininy fahaefatra, aleo tsy mivoady toy izay mivoady nefa tsy mahefa. Amen. Zay le izy. Io teny io zany manambara mihitsy fa Andriamanitra ny ainao-tsika. Ny tenin'Andriamanitra vakintsika io dia tena hoe tenin'Andriamanitra io. Ary tena hoe metraika amin'ny fiainantsika raha tsy tanteraka antsika izay tenin'Andriamanitra ao, raha ohatra ka raisitsika ny teny. Teo zany ny teny nataoko zany hoe nivoady tamin'Andriamanitra Jesosy raha ohatra Jesosy za zany mbola niasa tamin'izay fotoana izay, dia le niasa zany ataoko tsy maintsy manao pataloha satria manadio société manadio birao dia ianao koa tsy hanatramby zipo ianao hanadio amin'ilay birao zany satria misy teny tsy maintsy ataonao le teny, tsy maintsy ataonao le teny, dia misy pataloha le izy misy paosy dia misy koa tablier. Dia za zany teny hoe Jesosy tsy hanao pataloha intsony fa ny ataoko rehefa mandeha miasa ihany manao pataloha, fa rehefa hivoaka ny trano anao kosa zany dia tsy manao pataloha intsony. Dia ny tompony nandray ny teny mila mitandrina isika zanak'olombelona. Tena misy Andriamanitra io ary tsy azontsika vazavazina izy. Dia leve zany zavatra niseho miezaka zany nanatanteraka an'izay dia noka nividy akanjo zao mbola tsisy firy zany tao aminatao zany akanjo na jipo zany. Dia leveo ndray andro zany narary zany andeha hiasa io maraina. Dia efa vita akanjo amin'io, efa vita nanao pataloha amin'io, manao tablier dia nanao veste satria hiver mantsy ny andro. Efa andeha hiasa zany amin'io dia efa lasa tao zany tao an-trano, lasa ny vadiko, lasa ny ankizy. Dia andeha hiasa zany amin'io. Dia izaho zany eo misotrona dite maraina eo dia manavy teneniko zao manavy zany zaho tsika za tsy andeha hiasa fa andeha amin'ny dokotera. Dia izaho eo dia teny izay dia eniko fanamasina miteny hoe tsy andeha hiasa ianao mandehana soloy ny patalohanao satria le tena ambarako zany efa teny ianao fa tsy anao pataloha intsony ianao mipetraka avoaka raha tsy andeha tsy miasa. Dia zay zany amin'le io le hoe mahafilo mahazan-doha io tsika olombelona. Dia eniko rehefa eo fa ohatra hoe mbola tsy ohatra tena hoe nandaza zaho hoe ohatra mbola tsisy akanjo firy aho dia izay tsy alavitra hoe dokotera dia aleoko mandeha amin'izao. Dia nefa eo teny fandroany fanahy tompo mandeha any ianao misolo io pataloha io ohatrany ambarako fa tsy diso soloy io satria ianao efa niteny tsy maintsy tanterana zany le teny nataoko. Dia misy azonao anaovanao teny fanahy tena ohatra antsika miteny zao mihitsy eniko mihitsy le fe satria za reriny ao miteny mihitsy ny fanamasina. Dia faharoa dia mbola nahita excuse indray za vita teny indray hoe ohatra zao dia fahatelo mandehana soloy patalohanao satria anao tsy andeha hiasa. Dia mbola nandà dia lasa raisiko ny lakile amin'ny fiara voaka ny trano raisiko ny poketra dia iny le pataloha eo le veste dia lasa dia nandeha mitondra fiara dia garehako akaiky ny toerana zany dia pita indroa zany dia tonga ny dokotera iray. Dia nony avy eo nipita iny tsy naninona dia namindra pita faharoako sens unique zany hoe tobile zany miakatra fotsiny avy any. Dia eto zany grande route zany eto dia za epita le dokotera tsy alavitra eo. Dia nisy kamionety ngeza be nijanona averiko fa hoe hoay izy mijanona hoe hitany azany.
Isy ramatoa avy any amin'ny ilany evà zany a hiampita famotra zany zay misy le ramatoa io. Ay zany le ramatoa ny hita fa za tsy hitany. Za tsy hita le sôfera. Ngeza be le kamenay. Dia izy avy eo le ramatoa niditra talohako, za niditra ohatry tamin'le passage piéton. Za niditra an'io a, dia mare le tômôbily. Za efa eo ampovoany, alavidavitra kely izy zany a. Zany hoe misy élan hoe nandehanany mafimafy kokoa zany. Izy midémarrer igny a, za eo ampovoany a, raha eo ampovoan'ny arabe na ohatr'izao, ampovoan'ny passage piéton, fiampitana. Le tômôbily avy eo tsy afaka hiempotra anao voadona, androso anao voadona. Dia za teo, le rangahy mijery, ary izy zany mijery an'le tômôbily avy any ilany avany satria any tsy nampointe avy amin'ny côté zany a. Za hiempotra, tsy afaka miempotra, dia androso koa dia ho faty ihany koa androso. Dia zavatra nataoko zany a, nikapohako mafy be amin'ny tanako ohatry hoe tsy adino zavatra nambarako. Dia za hikapoka ohatran'io a, tonga dia voadona le fiara. Za ho voadonany a, dia henoko fanamasany tena mafy be hoe tandremo ny lohanao. Tena mafy be zany. Tena hoe fraction de seconde fotsiny a, no nahenoko ny feo amin'ny fanamasana tena hoe tandremo ny lohanao. Natsipon'le fiarako a, dia iny a, za nianjera mba tsy hatotona lohako, dia nisaokako no nitotona voaloha zany efa nitsika tamin'ny tany any. Za nianjera tamin'ny tany. Dia ny amin'ny côtéko naratra ny tanako, naratra ny lohalikako, naratra ny motro, naratra zany zany. Dia no teo amin'ny tany teo aho, dia nivoaka le sôfera, niteny le sôfera mialatsiny ohatr'izany, dia tonga ny olona dia nitombo mahay zava-dehibe. Tamin'io fotoana io, nisy aide-soignante teo, tonga dia nigarety, tonga dia nijery anahy teo. Jusqu'à atsofoko ny dokotera koa etsy ambadika etsy. Efa ho tonga e! Zay ny amin'ny Jesosy, efa ho tonga raha ohatsy ka mandany teniny a, dia tsy ho tonga any an-danitra mihitsy isika. Mila mitandrina isika. Tsy ho tonga any an-danitra dia hoe hitako izao mba manao dokotera tsy lavitra. Tsy ho tonga any an-danitra mihitsy. Dia natsoa zareo ny dokotera, tonga ty le dokotera dia hoe asa va ianao sisy madamo ohatrohatr'izao dia hoe atsika ambulance osa ny olona atosika ianao aza ho ahody. Dia atsofa ny ramoseko dia nidefina zany papalenkizy dia tonga dia niala tany am-piasany izy satria lavitra be izy miasa. Dia isika rangahy hoe andeha ateliko anao any otsika zany dia andeha ateliko anao etrantsika anao za hoe mbola tondrana fiara. Dia ateliko anao anao za tsy maintsy mitondrana fiara dia tsy tiako avela tao zany ny tômôbilako satria niakaka anazy rehetra zany manjary nahirana kely ny ramoseko ohatr'izany na za ihany koa. Dia nandeha lody aho zany, dia vadiko miala tany zany. Tonga teo am-baravaran'ny trano aho, dia niditra aho. Tonga teo dia nitafitra tao amin'ny salon, voatafitra tao amin'ny salon dia misy tohatra zany miakatra ambony. Teo aho nare feo mafy be ohatran'ireny hoe ohatra hoe maka haut-parleur reny, le nivelan'ny fitenan'olona ny ivelany reny a. Za reny aloha iny ao an-trano. Tena feo mafy be, tsy mbola nare ohatr'izany ary mbola tsy nare tsy ohatr'izany hatramin'izao. Olona miteny mafy be a, fa le hoe le tonalité zany tena hoe mahitsy zany, mahitsy be zany teniny. Dia ozy izy hoe nitombo zany io a, ozy izy hoe tsy nitana ny vady nataonao tampoka ianao dia nananatra anao. Zay ny teniny. Tena mafy be teniny. Dia izy niteny an'izany a, dia ohatra misy rivotra, tsy ohatra ny rivotra fanamasana nanosika anahy Andohalo. Nandohalika reny izy zany teo anatrehan'le feo antoka. Dia za nandohalika dia tena nifona tamin'i Jesosy. Zay ny henoko ny tompo voalohany indrindra. Henoko ny tompo niteny tao an-trano. Dia nangataka fona tamin'ny tompo dia namindra fo tampoka ny tompo. Dia za zao nantsony hanao ny asa izao. Ka isika izany dia mila mitandrina. No ny vita zay a, dia eo ny olana zany hoe tsy miasako, eo ny facture, eo ny dette payée. Zay tsika olombelona. Eo ny trosa payée satria za tsy nanao trosa tamin'izany tondra nikisa ty Madagasikara, tantara marina, tsy zavatra andehangaina, tsy maintsy remboursé iny aho. Satria vola nalaiko dia tsy maintsy averina iny. Jusque Jesosy, ahoana ny ataoko satria tsy aza intsony antsina zao. Dia ozy izy ny tompo miantso azy, ao Jesosy manontany hoe hiasa mbola tsy miasa intsony aho. Dia mois d'avril accidentisa tamin'ny mois d'octobre, volana octobre, mois d'avril toteny taminay tsy miasa intsony ianao fa manompo aho. Mois d'avril izy ny teny taminay. Dia jereko sao tanteraka zao.
Dia tompona ny ahy zany ny amin'ny fandoavana ny vola izay misy fahasalamana teo anatrehana. Dia zavatra miseho indray andro, tsisy vola misy anatin'ny kôntiko, tsisy tena tsisy hoe ahipena le dety zany, misy keza fa tsy ampy ambosany tamin'ny volana izy zany. Dia osy mazava-pan'ny ankizy hoe tsy aiko azy atao fa tsy afaka mamboatra dia niasa lobiza zay vaty tamin'izay fotoana izay. Dia zavatra miseho zavatra tena mahagaga hatramin'izao teny izao mbola hoe tsy haiko ny vidy fa mba mitokony zany le izy. Dia afaka rosa telo aloha jery ny compte tao dia hitako hoe voapaye iny volana iny zany. Dia jereko hoe avy taiza ilay vola. Dia jereko zany ny sortie, jereko zany ny entrée, tsisy inona misy tao anatin'ilay compte. Dia izy mazava ho an'ny ankizy hoe jereko anie ilay soavadiko hoe tsisy. Ianao hoe nandefa vola non sisy. Dia jerenay tadiavanay vadiny tadiavanay sy ny vadiko tsisy. Ny tompony tonga dia nipaye an'ilay vola tany amin'ilay olana nanana vola tamin'ny mois iny zany. Tamin'ireny iny dia ny tompo nanome lalana nahafahako tena hoe nahafahanay vatsiny tena hoe nanana foana le dety 100%. Zay ilay miracle an'i Jesosy ka tokony tsy hanahintsika. Aza manary efa miaraka amin'Andriamanitra antsika, io Andriamanitra io dia Andriamanitra velona sy mahery. Velona sy mahery. Tamin'ny accident nahazo anahy dia tena hoe be dia be zavatra simba tamin'ny tenako zany. Be dia be. Ny vavako raha mijery nareo mbola vilana kely ny vavako côté aty. Jereo raha mijery nareo. Vilana kely satria masoarako io ilay totona dia na mitsako sakafo nandritra ny 5 taona dia tsy afaka mitsako normal. Fa mitsako tena mora be satria douleur daholo zany ny manontolo maharary ny taina. Tena maharary. Dia lanikoko tsy zany mianjera zany dia entorse cervicale. Zany hoe zany ny karamoka iny ny lohako ity zany ity nidona tato amin'ny atoko. Nanao ohatra hoe araka ny teo zazay fody lapin. Tena hoe kapoka tato zany ity lohako ity. Dia tato amin'ny atoko zany ohatra hoe nahodina zany ilay taolako tato. Tsy atao opération zany. Dia misy mivolontsina tato amin'ny laosiko tato. Dia io zany tsy azo kasina mihitsy zany. Tsy azo kitiana mihitsy. Fa na zany akanjo manao akanjo dia mamaivay. Iny côté rehetra iny manontolo iny mamaivay tena ohatra ny afo mihitsy zany côté rehetra iny tamin'izany fotoana zany. Dia isaky ny alina matory dia mijaly. Na ohatra raha manao veste tonga ny hiver tsy maintsy veste ny matevina anaovanao dia tena hoe loro aho zany tena mandobo makarana dia mamekola moa ilay veste ilay mavesina fa tsy maintsy vidy maivamaivana zany tamin'izany. Dia eto zany mandeha makany amin'ny kiné. Zay zany atao mpamotra ny anipita zany eo kiné nefa ilay izy tsy azo mifoha atao amin'ny tanana satria tena maivay ary mivoto tato. Dia zavatra mba mampasolazay anahy zany amin'ny kiné kely ilay tonety ohatra hoe crème dia masasana kely fotsiny fa tena maharary daholo izy. Dia ny tanako tamin'izany amatorany io tanako tamin'izany na poketra raha tsy zakan'ny tanako. Zay ilay miracle an'i Jesosy. Tondra poketra ako dia indray milatsaka fotsiny ny tanako tsy mahatana zavatra ny tanako. Tonga dia milatsaka fotsiny ny poketra na ohatra na vera ohatra ny tanako dia mila mitandrina aho. Dia rehefa misakafo dia fantatry zareo hoe za io mahatrena be. Dia misy koa acouphène. Ilay acouphène zareo moa misy mahafantatra tena hoe misy bruit foana anatin'ny sofiko tena maneno amin'ilay choc tamin'ilay choc an'ilay accident. Tena tsy zakako zany na bruit mafimafy na tsy zakany sofiko fa maneno foana. Dia nahazo dia nividinana spécial zany. Dia nandritry ny volana maromaro tsy hoe mitambatra isan'andro fa nahazo ino moa tia minerva. Ohatra hoe coussin kely ireny zany atao amin'ny tendako rehefa ohatra ka hoe andavanandro dia ataoko mba tsy hampiplie zany ilay loha mba hampapose kely zany an'ilay mba repose kely zany an'ilay douleur zany. Zay zany zavatra manjo anazy zany rehetra zany. Dia ny hansako hatramin'izao moa ilay ny hansako gauche dia ny voile io zany tsy afaka mamindrafila teo aloha. Zay zany tsaratsara natialako foana zany teo aloha satria tena tiany be olona masotra be dia miarana ilay any dia mandeha manao promenade dans les bois. Dia zany tsy afaka mitsakatsakana alavitra intsony tamin'izany. Fa mandeha tosika mazava ho an'ny ankizy hoe hatreko ihany fa mila tsy ho tody ivelona ny fiarany aho indraindray satria marary be ilay hansako sy ny voliko. Fa zany izy ny hansako mbola misy douleur fa marary tahaka ny Paoly apôstôly misy napetraka ny tompon kely ihany zany mba
tsy anaovanavako foana io zany no napetraka tompo fa le izy zany le douleur io fa raha zany hoe misy douleur ke zany grâce dia zavatra niseho za tsy nieritreritra mihitsy hoe hositra tompo tsy nieritreritra tsy faneritreritra zany mihitsy zany hoe tompo any ho avy anasitrana dia le izy zany any amin'ny dokotera any amin'izay andehanako dia voazany atao hoe zavatra nanjoana hoe voany atao hoe fibromyalgie io ny tenako manontolo ohatrany hoe feno douleur zany ny tenako misokako manontolo tena hoe douleur tena hoe maharary anie zany marary indray ny tanako mikaikina tampoka dia zay ihany sady mitrika no manatsotra les ojao ohatra le tsy hoe izy rehetra ohatra hoe tia dia manay tena zay miverina tena ndray koa ny tongotro ohatray koa ohatra hoe tongotro ohatray zavatra miseho zavatra manjoana dia miala misy fitotoana tsisy tomaso complet fa mifo amin'ilay douleur dia zanako lahy olona lavabe zany zanako lahy dia izy zany tiany maminana ohatra zao d'après n'iny jusque hoe tsy afaka tsy hoe anaka mamasa tsy afaka tsy satria vao mametraka tany tsy hoe mikikika be dia nandeha ny fotoana dia tonga ny fotoana tamin'ny 2020 tonga tsy diso tonga ny fotoana zany ndray andro hoe sakafo tao an-trano efa presque mois de décembre izy dia sakafo zay teny miaraka zany zaravavy tany dia za sy ny papanikisy zanako lahy atoandro taloha zay aloha herinandro no teo eo nangetaeta be mihitsy tady Jesosy nangetaeta rehefa mangetaeta tsika dia mandeha hatrany farany rehefa mangetaeta aza mijanona ny mangeteta Jesosy satria voasary tsy petraka ohatraka hoe mijanona teo jusque Jesosy dia hitanao itenena averimbeloko foana ina dia hoe reraka ndraindray Jesosy te hiona aminao Jesosy te hiona aminao ay tonga tany tomboka ny te hitanao Jesosy te hiona aminao Jesosy tena hoe nangetaeta be ary fenao tamin'ny Jesosy zavatra niseho ndray andro zay avy sakafo dia no miavy sakafo zay ny atoandro dia tsy noana intsony andro zomay na isotro rano tena hoe tsy noana intsony aho dia tsy sakafo ny zoma hariva tsy ny sakafo ny sabotsy tontolo tsy noana mihitsy aho ay zany ny tompo nampanao afo vadikana fa tsy fantatro mihitsy dia izoma ny sabotsy tontolo vao misotro rano kely sotro ava ihany zany tenako zany minany manao ohatran'io dia misotro rano kely tonga dia mivoaka irano dia tonga ny asabotsy tontolo tsy sakafo tonga ny alahatontolo tsy sakafo dia ny alahady alina eniko fanamasina teny taminao hoe mandroa ianao tanteraka amin'ny savony tsotra lokatra tongotra dia naro tamin'ny savony tsotra zany dia neveo dia nandeha natory za mio manomboka mamay faible satria presque 3 jours tsy sakafo tsy sotro iny dia tonga mifandrina ny alalany za tsy nieritreritra ny inona mihitsy tonga mifandrinako dia arinany ambony folo alina tsy haiko ny lera reny ambony folo alina teo any amin'ny toilette aho dia no tao amin'ny toilette satria sady doso zany eo aminay zany le toilette amizay tsy fahazavanareo le izy tokobary dia zany mipetraka amin'ny toilette eo dia alohan'izay misy jiro kely minitry zany ao amin'ny salle de bain zany hoe mitsofoka ianao mandalo ianao dia mirehitra izy dia rehefa tafapetraka ianao même pas 1 minute dia efa maty zany le izy zany manazava mamindra fotsiny zay zany mipetraka amin'ny toilette zany dia efa maizina zany satria efa teo zany jiro dia aveo dia afaka elaela kely misy fahazavana be tonga tao amin'ny salle de bain io masoandro io tsy mazava koa alleluia tsy mazava koa io masoandro raha io mahita glasy nareo mahita glasy ohatrany vita ohatr'izay izy vitre glasy tena mazava be tsisy toy izany aty ambony tany tsisy toy izany mazava tena mazava be dia nameno an'ilay salle de bain tsisy aloka mihitsy fa mazava be zany tanteraka atao ny salle de bain zavatra mampagaga ny chambre anay varavarana misokatra bako amin'ny chambre anay nefa ny ao maizina amisy any amin'ny chambre misy avadiko zany dia izy koa nefa tsy taitra nampatoriny tompo izy zany satria tsy taitra dia mazava be zany tao amin'ilay salle de bain da zany amin'io tena faible be ny tompo mahatonga antsika faible aza manana sady ho tonga avao zany amainy nekany ho tonga aminao Jesosy abary
Dia zany le fahazavana be dia azany amin'io ohatry naty rano fa miresipire tsara fa ohatry ny hoe naty gilasy zany naty gilasy dia mijery dia hoe dia osika tompo raha tonga ny fotoana ialako ity dia vonina vonina dia hoy Jesosy miantso aza matahotra dia naverimbera zay tena malefaka be ny feoany tsy manoatra aloha ny teniko fa tamin'i Jesosy tonga zany tao an-trano izy ilay teny rehefa miteny zany ny tompo na dia etitra ary ny feo antsotra antsika miteny ny antsika mantsy miaka-mity tsika miteny fa ny tompo zany na inoko azy tena hoe voa be ny feoany tsika no miteny ohatrany fivavahana fa izy tena hoe mahitsy be sady malefaka zany tena hoe autorité malefaka tena hoe autorité zay rehefa teny tompo dia eky zany teny tamin'izato tatao misarika hoe aza matahotra teo nareva atao côté akovato ohatrana marto kely zany hoe kitaky avato zany ny henoko dia amin'io ny foko tsy henoko atao anatiko fa ohatrany hoe amin'ny tanana ny foko mitempo io ohatrany hoe amin'ny tanana dia ny tanako zany nataoko jereko ohatran'izao dia hitako hoe misy rano tena rano everiko fa tsy emboana tena tsapako io tena hoe le ranonaina mihitsy zany anatina ranonaina mihitsy zany dia foako ohatran'izao zany izy dia henoko mihitsy ny foko mitempo eto amin'ny tanana henoko foko mitempo eto dia lehibe zany manefa zany le zavatra ohatra hoe takitaky misoko ao presque efa angamba hoe eo amin'ny angamba tsy haiko hoe 5 minitra tsy haiko na atsasakadiny tsy haiko na mahery tsy fantatro tsony rehefa mitombo tsy mafantatra lera tsy fantatratsika rehefa eo Jesosy tsy mafantatra tsika rehefa eo Jesosy dia avy eo vita zavatra izay za amin'io mivalana normaly tsy olombelona tsinaka ambarako zavatra maro mivalana amin'io dia nefa vita zany tampotampo atao dia maizina tampoka satria lasa tiana atao lasa tonga dia teo ohatrany tonga saina hoe fa inona zavatra aseho teo hoe tsy mbola nafantatra hoe nisitra amin'i Jesosy efa hoe inona zavatra aseho teo dia rehefa vita zay zavatra dia solaka akanjomandry kotsa be zany akanjomandry dia natory dia napiseho fahitana lasa tompo tamin'izay zany zavatra neran-tany efa navaotany momba ny amin'ny leviny ny revay zany eran-tany ao Afrika zany ny viny côté Afrika iny zany tena hoe ohatrana ronono mitsoroka mihitsy zay na ohatrana ronono mitsoroka mihitsy any amin'ny carte du monde zany dia ny amin'ny partout zany ohatrany misy teboteboka kely fotsiny fa ny ety amin'ny côté antsika Afrika zany tena izy tena hoe leviny revay zany dia fa ny amin'ny côté Madagasikara angamba teboka ray na roa angamba mbola tsy tena ao anaty zany Madagasikara dia ny avy eo dia natory zany dia mifoha maraina dia tsy mbola tadidiko zany hoe inona zavatra tadidiko zany fa tsy fantako inona zavatra aseho dia tonga zany andavana andro iny dia niantso ny zokelika ny aladalako ny tompo dia niresaka izay menadala aza avy izy mantsana hoe tonga nanao opération anao Jesosy teo vao tena tonga zay teo vao nitomany dia tsapaiko ny tato izy miteny io verina plat alleluia verina plat atondamosko dia ny avy eo tsisy tsony douleur afaka tanteraka dia gaga moska io matray tena maro zany tena sitrana dia tia mampalaka izy dia nasehoko anazy natompo anazy koa dia kasio ety dia sitrana tanteraka fahelazan'i Jesosy na ny masoarako momba anazy sitrana avokoa vita tanteraka zany douleur tsy maintsy zanakilao hoe momba zao afaka maminana ianao dia alleluia dia naminana izy dia tsy marary intsony zay fahelazan'i Jesosy zay hoe mahatonga anahy joroako avondela amin'ireny io hoe misy Andriamanitra misy Jesosy fa mila antsika mankatoa azy aza manaraka-olombelona raha mandeha anao toerana anankiray ka tsy hay tompo ao mivoa ao na misy toerana misy ianao aizanaiza misy ianao anaty tioba ka tsy Jesosy dia mivoa ao tadiavo Jesosy fa eona aminy ianao tahaka ny eonany aminy fa tiantsika Jesosy manafaka antsika izy aza manaraka-olona ho be dia be ny vato misakana ho be dia be lalatsarotra fa rehefa tena mifikitra ny tompo ianao dia ny tompo ampiseho ny fahalebiazany aminao ampiseho ny fahalebiazany aminao ary anafaka no tanteraka Jesosy amen ady no tetsika ety amin'ny tany ady dia tao aorian'izay dia nanaiky ny antsony Jesosy ny antsony maro be izay efa nomeny ay dia izao hitanareo izao
voninahitra ho an'i Jesosy. Dia ao boky Ezekela manambara mba tsy hanahintsika ny amin'ny aintsika zanak'olombelona. Ezekela tonga valambin'ny folo a. Ezekela tonga valambin'ny folo a andininy faefatra. Vakintsika io a. Ezekela tonga valambin'ny folo. Hoentsika manao andiny voalohany mihitsy le izy a, amin'izay mampahelintsika tsirairay a. Ezekela tonga valambin'ny folo andiny voalohany hatramin'ny faefatra. Hitantsika rehetra dia vakitsika anaran'i Jesosy tompo a. Vakiko ny fely anaran'i Jesosy tompo. Ezekela toko voalohany, azafady Ezekela tonga valambin'ny folo andiny faefatra. Hoy ny tenin'ny tompo ho vakiko amin'ny anarany. Tonga tamiko ny tenin'ny tompo hoe nahoana no manao izao ho ateny izao ao amin'ny tany Israely anareo. Ny ray no mihinana voaloboka marikivy, ka ny nifiny zanany no madino. Raha velona koa aho hoy ny tompo Andriamanitra, dia tsisy anaovanareo izany ho ateny izany ao amin'ny Israely intsony. Indro ainy aina rehetra toy ny ainy ray, dia toy izany koa ny ainy zanany. Samy ay ireny ny olona izay manota ny faty. Io amin'ny version hafa dia hoe mifanahy izy. Indro ay ny fanahy rehetra. Zay ny version hafa. Indro ay ny fanahy rehetra toy ny fanahy ray, dia toy izany koa ny fanahy zanany. Samy ay ireny ny olona izay manota ny faty. Zay le izy. Io zany a manambara ny azantsika teo aloha. Zavatra aseho teo aloha dia mieritreritra hoe rehefa manota ny ray dia indra iny a ohatray koa ny amin'ny zanany. Tsia, tsia. Mahereza isika tsiraray avy tsia. Ny heliko ny rainao na ny renao tany tsy anao zany. Tsy anao izany. Tsy anao izany. Jesosy manambara tsara eto. Jereo ny tenin'Andriamanitra eto manambara tsara. Miteny ny tompo. Hoy izy hoe raha velona koa aho, hoy ny tompo Andriamanitra, dia tsy isy anaovanareo izany ho ateny izany ao amin'ny Israely intsony. Tsika zao ny tsy fahita Jesosy. Tsika zao. Tsisy anaovantsika anaovan'ny olona azabina intsony. Tsisy mitsy afaka hiteny hoe zanako io, zanako lahy io, ohatrà io. Ohatrà io zanako lahy io, zanako vavy io, ohatrà io. Tsia, tsia. Hafa io. Hafa io, hafa tsika amin'ny Jesosy, samy tsiraray avy. Alao ilay ozona nambarany mamanao na papanao taminao hoe tovy ianao mihitsy zanako io, ohatray hoe tsia. Tsika tsiraray avy tena hoe olona nataon'Andriamanitra tsiraray avy andeha amin'ny lalantsika ao an-danitra. Ka aza manaiky hoe voaozona ny zanako na voaozona no efa amin'ireny na amin'ireny, tsia tompoko. Isika tsiraray avy no isian'Andriamanitra. Fa raha mbola kely zanakanao dia tapao ny ozona izay mamatotra ny zanakanao amin'ny razabe. Zay ny tokonareo lehibe. Raha manan-janaka ianao dia tapao ny ozona izay mamatotra tamin'ny razabe rehetra mba ho afaka amin'ny zanakanao. Dia rehefa lehibe zanakao, izy ihany koa ny teny anarany ozona izay misy aminy. Zay tsika vao afaka. Fa ny ozona dia mamatotra raha ohatra ka tsy tapahana. Mamatotra tsapah satria any am-bokin'ny Exodosy dia manambara izany mihitsy. Zao jerentsika Exodosy toko faharoapolo ao amin'ny dimy folo manambara raha tsy tapahana io dia tena mamatotra io. Exodosy toko faharoapolo amin'ny dimy folo izay nomeny tompo. Exodosy toko faharoapolo vakintsika eo amin'ny dimy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra. Hitanao? Any loloantsika Exodosy. Any loloantsika Exodosy. Afatsika fa voaisy tsy nahita.
Exodus 20 andiny voalohany ka hatrara fahenina. Vakitsika na Jesosy tompo a. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra. Izao no tompo Andriamanitra ao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta, tamin'ny trano nanadevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sary-javatra voasokitra na izay mety hoendriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatreny ary aza manompo azy. Fa izao tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika, dia amin'izay mankahala ay. Nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ay ka mitandrina ny didiko. Raha ohatra zany isika ka mitandrina ny didin'Andriamanitra dia mamindra fo amintsika izy. Mamindra fo amintsika izy. Fa raha tsy mitandrina ny didiny isika dia jereo 4 génération. 4 génération jereo ane ambarany tsara mihitsy a. Eo ny andininy fahadimy hoe aza miankohaka eo anatreny ary aza manompo azy. Fa izao tompo Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka. Io zay hatramin'ny zafiafy fatelo zay sy ny zafin-dohalika. Tanareo 4 génération voafatotra zany antsika olombelona fa mipotsaka ny ambarany tompo eto a. Jereo fa be miankohaka ozy izy amin'ny sary-zavatra voasokitra. Mazava be mihitsy le izy miankohaka amin'ny sary-zavatra voasokitra. Tena voambarany jereo ane. Jereo nge zavatra ambarany misy izy amin'ny andininy fahatelo, aza manana Andriamanitra fa izao ihany. Akely le izy. Raha vao Andriamanitra kely dia akely zay. Fa Andriamanitra lehibe dia alehibe. Dia raha ohatra ka teny kely dia tombo kely zay. Ohatra hoe fampiasantsika ohatra hoe manao na tompoko. Na manoratra amin'olona koa zay mantsy efa nampaharizako olona tamin'ny YouTube zay hoe ohatra zany tsy disako hoe rehefa manao te na olona tamin'ny telefona manao zany a, raha manao tompoko dia zany atao hoe te lehibe raha ohatra manoratra fa te kely mantsy tsika manao na tompoko zay rehefa najana. Na ray aman-dreny raha io dia te kely foana zany. Fa ny tompo Andriamanitra no te lehibe. Dia izy ihany koa ny efa lehibe le fanahy masina. Izy reny ihany koa zany no efa lehibe. Dia izy zany hoe tsy maintsy mamaly zany tsika, tsy maintsy zany raha hoe mangataka amin'ny tompo ny amin'ny famindram-polo zany amin'ny zanakatsika. Mila zany antsika tena hoe miala amin'ilay ozona, manapaka ilay ozona mamatotra antsika. Satria ny ozona dia tsy afaka raha tsy tapahana. Tsy maintsy tapahana io. Raha zany tsy afaka atsika anatin'ny ozona. Dia ny tompo mihitsy no anafaka antsika amin'ilay ozona. Jereo fotsy tsika tamin'ny délivrance tamin'ny sabata lasa teo iny. Misy tao ozona namatotra an'ilay olona. Tsy maintsy tsoahana io ozona io. Tsy maintsy tsoahana io ozona io mba tsy hanananaka zany amin'ny zanakatsika. Tsy maintsy miala ny ozona. Zay tsika vao afaka. Dia amin'izay ohatra tsy akahiteny hoe zanak'io mitovy anahy io. Ianao zanak'io mitovy anahy io. Tsia tompoko. Tsia. Jesosy reny ihany no afaka manafaka antsika fa tsy ny olombelona. Ny olombelona tsy afaka mihitsy miteny ny momba ny fiainantsika. Tsy afaka. Fa ny tompo reny no afaka manafaka antsika ny amin'ny oza sy ny fatoratra rehetra zany. Eo amin'ny andininy fahaenina amin'ny Exodus io dia manambara hoe nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ay ka mitandrina ny didiko. Tanareo zany tian'Andriamanitra isika dia mitandrina ny didiny dia mamindra fo amintsika izy. Amin'ny olona ozy izy arivo mandimby. Na nandimby piry zany ny génération antsika teo. Ka raha mankatoa ny tompo tsika tian'ny tompo dia mamindra fo amintsika ny tompo. Mamindra fo amintsika ny tompo. Fa raha teo alohany razabe antsika nanompo sampy, zay ke Madagasikara e. Zay Madagasikara natao fampotsana ny gasy. Io tena hoe tsy afaka miala antsika amin'io Madagasikara. Fampotsana sampy. Jereo fa mahambara misy ny ten'Andriamanitra eto. Ozy ny tompo, izy namely ny didifolo hoe andifatra aza manao sary-javatra voasokitra. Mazava be le teny. Tsy afaka miala misy ny olona anankiray izay mampopo sampy. Aza manao sary-zavatra voasokitra. Dia jereo hoe inona moa izy io ampahafantariny tompo mantsy ny tompo ohatr'izay. Jereo mampahafantariny. Na izay mety hoendriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony. Hatreo aloha. Jereo ange eny amin'ny lanitra ambony hitantsika masoandro mikitana.
Izay ny lanitra ambony. Misy manao an'ireny dia hoe vavaka amin'ny masoandro, misy hoe vavaka amin'ny kintana, vavaka amin'ny volana. Amin'izay mety zavatra eny ambony ozy izy izay eny amin'ny lanitra ambony. Any amin'ny lanitra ambony koa, inona ny lanitra any ambony? Andriamanitra Jesosy, any ambony ny Andriamanitra. Any ambony izy, dia ny olona maka manao statue, atao sary zavatra voasokotra, dia ivavahana dia ozy misy ny tompo hoe tovavy. Dia mbola mitoy ihany ilay teny hoe na izay etỳ amin'ny tany ambany, inona ny etỳ amin'ny tany ambany? Mba hitantsika na karazantsika raha ohatra paozintsika, tsy azo atao mihitsy manao statue na hoe paozin'olona io, tsy azo atao mihitsy. Na izay ny amin'ny rano, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Jerena hoe zavatra miseho amin'izao hoe gagabe akondray andro nahita misy olona kay etỳ amintsika aty. Misy olona kay etỳ amintsika aty hitako dia mandeha tamina statue, hitako ohatran'ny hoe tamin'ny YouTube misy kay misy mivarotra zany ohatra hoe statue gasy atao amin'ny kakazo paozy zava-bavi-drano. Misy an'izany kay etỳ amintsika aty misy manao an'izany. Mamaritra amin'ny mpivarotra tareny ohatran'ny statue-na ohatra entina makany Picasso ohatr'izany. Efa misy manao an'ireny, efa misy manao an'ireny. Tena mila mitandrina be zany isika zanak'olombelona satria ny tompo zany tena mampahafantatra antsika hoe fandrika be lehibe ataon'ny fahavalo, fandrika ataon'ny fahavalo mitarika ny olona, mitarika antsika ho any amin'ny ela. Na statue-na inona io, jereo any amin'ny mpivarotra ara malagasy ireny, izay ilay izy mivarotra ara malagasy. Misy an'ireny zara gagabe nahita hoe Bouddha amidy zareo koa statue-na hazo, Bouddha eny mivarotra ara malagasy. Tena hoe efa mivoana amin'ny zavatra hafa mihitsy any Madagasikara. Dia ireny ilay atao décoration ohatrany nefa misy devoly nefa ireny. Misy devoly ireny. Dia mila antsika miaro ankonana antsika amin'ireny satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra jereo tsara ny efa efatra. Eo amin'ny tapany eo hoe izay eny amin'ny lanitra hoendriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na izay etỳ amin'ny tany ambany ozy izy, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Ny endrika etỳ ambony tany zany tsy azo atao. Dia eo amin'izay dia hoe aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro, saro-piaro Andriamanitra, saro-piaro. Tiantsika izy. Ka ohakantsika tena hijoro tsara, hivela tsara amin'i Jesosy. Ilay statue-na Bouddha tena hitako. Zava-vavindrano tsy tadidiko firy fa ilay Bouddha tena hitako mihitsy ilay statue-na Bouddha tamin'ilay tao amin'ny YouTube zany mba tsy adisiko mantsy satria soliditsy Andriamanitra ka manjary rety. Dia amin'ny tenin'Andriamanitra farany raisintsika ao amin'ny jaona tokony hatramin'ny 20, andininy fahaenina 20. Jaona tokony hatramin'ny 20, andininy fahaenina 20. Jaona tokony hatramin'ny 20, andininy fahaenina 20. Vakintsika kely io hatramin'ny 20. Ho antsika zany, tsy apao hoe ho anao ilay teny tompo anao eto aminao. Hoy ny teny tompo akiko ny anarany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'ny irilay, ary izy hanome anareo mparananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Mandrakizay zany taramasina amintsika. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy aiza tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ho ao anatinareo. Amen. Zay ilay izy. Io ilay fanan'Andriamanitra io. Lasy Jesosy dia ny fanahy ny fahamarinana no nomeny antsika ao anatitsika mandrakizay ozy izy. Mandrakizay. Io zany nampahafantatra antsika ny marina sy tsy marina. Io ilay miteny amintsika. Io ilay miteny amintsika foana hoe tandrefa tsy mety izao. Tandrefa mety aza manahy. Aza mieritreritra rehefa mivoaka dia tsy eo ny fanahy masina. Eo izy miaraka amintsika foana izy na andro na alina. Fa mila antsika tena hoe araka ny teny tompo amin'ny 20 hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Mila antsika mankatoa an'i Jesosy. Jesosy. Zay ny teny tompo amintsika anio ka mahireza dia amin'ny jaona voalohany afaka raisina mody dia bakeo rehetrano jaona voalohany toko faharoa andefany 20. Momba ny amin'ny hoe aza tia izao tontolo izao. Jaona voalohany tena be any jaona voalohany manambara ny amin'ny tokony tsy itiavantsika tontolo izao intsony
Satria zavatra amin'ny tontolo izao tena hoe tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy aminazy, tsy avy aminazy, fa avy amin'ny tontolo izao izy no ten'Andriamanitra. Io zany a novakianareo any an-trano, novakiantsika tsirairay avy ampahampahelintsika. Jaurona voalohany, toko faharoa, manomboka ny 5 dia ambin'ny 10. Manambara azo tontolo izao ny tena hoe tsy an'Andriamanitra azo tontolo izao, fa azo tontolo izao ihany a zavatra misy amin'ny tany. Ka misaotra ny Tompo isika, voninahitra ho azy a, dia hivavaka isika manatsika ny fotoana, dia iteran'Andriamanitra antsika dia hiara-hitsangana antsika tompoko a, hivavaka saotran'i Jesosy amin'ny ten'Andriamanitra fotoana. Dia ninazitsika dia ny hoe aody ao tompo a, atotro izao rehefa ilany hivavaka antsika. Hivavaka antsika. Fa misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana teny tanteraka teto. Saotranao Jesosy malala amin'ny fotoana izay tanteraka teto Jesosy a. Misaotra tompony amin'ny fotoana rehetra, ny amin'ny tenao Jesosy, ny amin'ny fampifahezana Jesosy. Tano izay fa tsy mahatanao tompo. Angoatra Jesosy malala ho maharesy izao tontolo izao Jesosy. Satria tompo, rehaka izao tena izao tokoa, dia indraindray mahasarika anay. Ka mifona Jesosy io. Tano izay Jesosy ao anatrehako mandrakariva Jesosy io. Arovo Jesosy ireo zanakao tsirairay avy eto tompo Jesosy. Tompo malala ho mangataka anao tompo hiaro an'izy ireo tompona andro na alina Jesosy io. Ato amin'ny tranonao, amin'ny asanao. Eo koa Jesosy zanakao eran-tany sy arovo eo ambany tananay tompo malala ho. Jesosy io tsy manafatsy anao izahay. Tompo tafily ny herinao tsirairay avy tena hijoro. Hijoro Jesosy io mba hatody ny hazakazaka ny amin'ny tsirairay avy. Jesosy io, mila ny herinao izahay, mila ny herin'ny fanamaso tompona mba hahatongavana any aminao Jesosy io. Ka mangataka ny hery vavinao izay. Misaotra tompo, ny voninahitra dia an'ilay Jesosy a. Hatramin'ny taroindrina sy ankehitriny mandrakizay tompo. Amen. Alleluia, o tombo atolotro izao, ny tenako tanompo sy ankalazana me umewalinieri si faretamu arubitsi urei Isayanzara. Saotra Jesosy. Amen. Tia glória a Jesus. Tsy zany ry havana fotoana io a, mametraka veloma aminara Jesosy izay a, manareo tsirairay avy efa amin'ny tany. Veloma indray tompo a, dia mahereza daholo ao Jesosy. Amen.